Dia malanitra indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity hariva ity tonga tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao isika araka ny fahitantsika azy moa tamin'ny sary famantarana teo dia vaovao manokana indrindra manoloana ny famoahany CES ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no arahanao atao anatin'izao vaovao manokana izao. Araka ny efa fantatra hatramin'ny atoandro dia era-John Ramampianina filoham-pirenena voalohan'ny Repoblika faha-efatra. 7/7/7 isanjato ny vato manan-kery izay azony araka ny vokatra vetsy amin'ny CES manana ny isam-bato 420 sy 9 sy roa tapitrisa raha tokosaka 9/7 faingo raiky amin'ny 20 isanjato ny an'ny candidat Jean-Louis Robinson izay manana isam-bato 9/30 sy 300 sy 1 sy 7 sy 8 sy ray tapitrisa misa 7/7 kosa ireo pro-pifidianana izay nofoanana noho ny fisiny tsy fanarahan-dalàna ary ny roa dia nahitana lesoko atakany tamin'ny fahatelo ny volana janoary dia tsy tonga teny amin'ny CES ny candidat Jean-Louis Robinson nanatrika ny lanona mpitsarana fanadihadiana ary. Andininy farakambin'ny folo ambaraka voafidy voalohan'ny Repoblika Madagasikara ny candidat John Ramampianina Rakotomalala Hery Marsiana. Araka izany, aotra faingo aotra ray isanjato no niovy tamin'ny voka-pifidianana taorian'ny fanamarinana sy ny fampitahana nataon'ny CES. Nidina ny vato azon'ny candidat era-John Ramampianina ary niakatra kosa ny vato azon'ny Jean-Louis Robinson saingy tsy nanovan'ny voka-pifidianana izany. Namiritra tamin'ny tsy fahatongavany indray i Robinson Jean-Louis. Tsikaritra ihany koa fa tsy teto ny Prime Ministre Omer Perisik izay rintsofina tety ivelany fa tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanatrika teto kosa ny Prime Ministre Lefitra Boutsaza-Peroa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana saingy tsy naneho hevitra. Nanatrika teto koa ireo maso-ivona sy olon-tena avy amin'izy ireo izay monina sy miasa eto Madagasikara. No lavin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanany fifidianana avokoa ireo fitoriana napetraky ny candidat Jean-Louis Robinson anisan'izany ny fangatahana ny famerenana ny fampitahana ny fanasana ireo vato sy ny fangatahana ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat era-John Ramampianina. Andininy voalohany lazaina fa tsy azo raisina ny fangatahana nataony Andriamatoa raha Saint Jean-Claude ho fanitsanana tsy ho mpilatsaka fidina ny candidat Robinson Jean-Louis ireo fitoriana mangataka fanafoanana ny fifidianana nataony Ramatoa sy Andriamatoa isany Ralei Mampisenarmony Manuel ny mpisotenany GTT International Genève Rasordier Julia Namo fa tsy nitombona ny fitoriana nataony candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat era-John Ramampianina ary toy izany koa ny fitoriana nataony candidat era-John Ramampianina mangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat Robinson Jean-Louis manerana ny nosy. Raha ny vokatra azo izay nivoaka androany dia miisa 7/7 ireo borao-pandatsaham-bato no nifoanana noho ny tsy fisian'ny fanarahan-dalàna izay misy vato ray sy 900 sy 7 alina. Anisan'izany ny borao-pifidianana tao Antsirabe voalohany sy Ambatondrazaka no lavina kosa ireo fitarainana sy fitoriana maro izay nangatahany candidat Jean-Louis Robinson sy ny candidat era-John Ramampianina. Amin'ny fa-4/20 na fa-5/20 ny volana janoary avizao kosa no fantatra fa hanaovan'ny filoha era-John Ramampianina fianianana tsy mbola fantatra mazava ny antsipirian'ny fandaharam-potoana mety ho etsy amin'ny CES Ambody ihany no hanaovana izany nefa mety ho etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ihany koa izany hoe andro vitsy dia vitsy sisa no ihazonan-drajoelona andry ny fahefana izany hoe tsy maintsy atao ao anatin'ity herinandro manaraka ity ny famindram-pahefana. Governemantan'ny fisokafana no ijoro eo ho ny filoham-pirenena vaovao ery John Ramampianina androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny afrique.com andinika lalakosy izy amin'ny ampidirana natsiny Dr Jean-Louis Robinson ao anatin'ny fiara-mitantana. Nanambara moa ny filoha John Ramampianina ery ary nilaza fa dia isintana amin'ny tontolo politika Ian Rajoelina manomboka izao ary nilaza fa hamela azy malalaka amin'ny asa izay ataony. Momba ny fidin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana indray dia nilaza ity filoham-pirenena vaovao ity raha nanontaniana momba ny fidiny moa fa ny malagasy 20 tapitrisa no lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao. Iverinantsika amin'ny fampahalalam-baovao rampitso ny antsipiriany izay resaka nataon'ny filoha era-John Ramampianina tamin'ny afrique.com izay. Afa makasika izay vaovao izay hatrany dia mpanao politika sy tompona ndraikitra manam-pahefana maro no tonga nanatrika ny lanonana fanambarana amin'ny fomba ofisialy any filohan'ny Repoblika faha-efatra androany tetsy amin'ny CES. Nisy araka izany ny faneho-kevitra nataon'izy ireo nangoniny mpanao gazety teny an-toerana.
Nanomerarin'ny Senita tamin'ireo fanakianana maro azon'ity vao miramahal eo tena misahana ny fifidianana ity ny voka-pifidianana ofisialy. Niaraba ny filoha vaovao ny filohan'ny Senita. Ny fanahian-kevitra voalohany angamba ny avy aminay aty amin'ny Senita dia ny hoe miarahaba ny Madagasikara ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na totosa somatsara n'ilay fifidianana izay nikarakaraintsika tao anatin'ny fotoana sarotra ary fifidianana namoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tampilaminana nanaovantsika an'izany fifidianana izany. Miarahaba indrindra ihany koa n'ilay filoham-pirenena izay lany androany ka dia omen'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana izy ka hitondra eo antsorony ibaby ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra ato anatiny ato mba hahatonga antsika rehetra hiara-honina miaraka ampitiavana ary ampilaminana ato anatin'ilay Madagasikara malalantsika ity. Nanambara ny fahavonona ny hiara-iasa amin'ny filoha vaovao kosa ny kandida filoham-pirenena tamin'ny fihodinana voalohany natolotry ny antoko malagasy tonga saina izay isan'ny miady mafy eo amin'ny toeran'ny Prime Ministra ihany koa ary manana ny fomba fijeriny momba ny maro anisy eo amin'ny parlemanta. Ny fiara-miasa moa fa nolazaina fa tsy maintsy misy miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao ary hitondra firenenantsika amin'ilay toerana izay tokony hisy azy izay very taloha eo ny fianakaviam-be raisam-pirenena aloha anisan'ny voalohany dia ny virenan'ny financement rehetra eto Madagasikara ka manoloana an'izany ny fijoroan'ilay gouvernement vaovao io zany dia zava-dehibe satria arakarak'ilay olona rehetra ilay ekipa hiara-iasa eo no ahafahantsika mora mahazo financement no ahafahantsika ihany koa mametraka tsara ny filaminana maharitra eto Madagasikara. Les majorités tsy miteny le texte majorité relative sa majorité takina ahoana azonao fa io zany misy interprétation be dia be le texte fa zavatra hitsapa fotsiny zany eo anatin'ilay izy hoe miainga avy amin'ny anteny meram-pirenena ny fanolorana listan'olona atao Prime Ministre dia anjaran'ilay filoham-pirenena maka hoe izy ny tiany alaina amin'ilay lista izay amena azy. Efa nisy ihany koa ny fifampiresana teo amin'ny filoha Rajaonary Mampianina sy Pierrot Rajaonary Velo. Mananteny ity farany fa hitondra fampihavanana tokoa ny fahalan'iny ity filoha vaovao ity. Président Rajaonary Mampianina, président vaovao ary arak'ireny discours natao ireny moa dia hoe ho président malagasy rehetra tsy hakanavaka. Zany hoe na ny fidy na ny tsy fidy dia izy no andravona ametraka ny zany atao hoe réconciliation nationale izay efa nieritreretina ho apetraka ary mino an'izany koa zay satria anisany efa fampiresaka taminy any alohan'ireny fihodinana faharoa reny dia vonona tanteraka izy no anaty tosa ary hitady ny fomba rehetra hiavanan'ny malagasy manontolo. Ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka kosa no tokony hojerena raha nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra ambony teteza mita na inona no safidin'ny kandida tsy lany amin'ny fidirana na tsy amin'ny fitantanana ny firenena. Tsika manana le soatoavina hoe rehefa misy faninanana ohatrandreny dia mampiavaka antsika gasy dia ny hoe zay mandre tsy obiana zay re tsy akoraina tsy hoe zany nanao apetrako rabaina zany manokana ny inona ndresy arabaina ihany koa ny fandinana taminy zany tonga dia efa midika avy hatrany fa hitako azy zany zavatra roa ny tokony azony miresy raisiny na masefatra loatra le adidy miandry antsika satria mbola hanarina le firenena dika zany fa azo atao miara-mitatana raha izay nandramana fa nisy zay tao aminay tao amin'ny CST azona afaka mifanaraka ihany zany da nisy firahekevitra samy manana ny azy maromaro tao rehetra kosa moa tsy mety zay azo atao koa fa ho anatin'ny lalàna zay no laninay vao tamin'ny faraparany teo manana ny zony ny opposition ao amin'ny fitantanana ihany koa afaka miditra zany amin'izay rafitra zay fa ny apetraka fotsiny dia hoe apetraka amin'ny fahendreny izy roa fa ny tombontsoa ny firenena ny tokony ataony ambony indrindra. Nanamafy ny avy amin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy fa ny fihavana ny samy malagasy ihany no antoky ny fiverena ny mpamatsy vola hoenty mampandroso ny firenena. Tokony tandovana lalandava zany ny fihavanana. 5 taona zay sika sy niaraka tamin'izao tontolo zao fa nataon'olona kilabao dikan'izany zany dia na ny fanampiana zay azo sika isan-taona eo amin'ny fitopolo na 5 amin'ny fitopolo
isan'zatony eo natao hoe budgétaire tsy azosika ka anysika tsy afaka nanao zavatra io zako vokan'izay raha mahita fa potika dadaoly zany nlalana eto Madagasikara zao fotoana zao tafiditra amin'ny concert des nations zany Madagasikara amin'izao fotoana zao aoriana ty fidianana ty mbola ho avy moa zany ny filomavam-bahoaka hofidiana ny premier ministre ny anay dia mampirisika ary mampatsiahy hatrany an-trany hoe tsisy masina mihoatrany tanindrazana ny foin'Andriamanitra amintsika ty Madagasikara ty ka osika homendrika an'izany amin'ny firesakiana fitiavana fahalahina mampandroso ny mpiray tanindrazana. Efa vonona kosa ny zandarmarim-pirenena na amin'ny fiarovana ny an'ny filoha vaovao na amin'ny fitandronan'ny filaminana amin'izay korotana mety hitranga. Ny filaminana dia efa misy atao zany mipetraka any amin'ny ville sy sisany fa ny tena mamaika zany zao efa lasa président le olona dia ny sécurité ho anazy zany zao nijerevanay le miaraka aminazy mandrapiasiny le passation miaraka amin'ny direction sécurité présidentielle. Na fepetra amin'ny tourisme en général raha tanteraka le hoe anokatra vavahady ny tsy amin'ny makro. Tsy resaka hoe satria misy olona miteny an'izany dia misy fepetra manokana. Fepetra hatramin'izany efa misy fa raha vao mandika lalàna tsy misy tsy fitandrona ny fandriam-pahalemana sy filaminana dia efa mandray andraikitra zay. Ankoatr'ireo dia tsy nentina aneo hevitra manoloana ny mpanao gazety ny Prime Ministre lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria avy eo amin'ny Ankolafy Ravalomanana dia i Bojizaza Pierrot. Afa manana ny heviny ihany koa avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay andrasana moa amin'izao fotoana izao ny famerenana ny famatsim-bola indray ho an'ny Madagasikara. Afa ho an'ny vondrona Eoropeanina dia mankatoa ny fahalan'iny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izy ireo saingina nipika fa mbola tsy vita aniteteza mitaka mbola miantona ny fanampiana. Milaza ny andro ny fanapahan-kevitra ny Washington kosa ny masovo Amerikanina raha toka ny safidy ny tsimbola ny hevitra ny solotena maharitry ny firenena mikambana Fatmasa Morandro any Tetsy Amboda. Fanaidadina. Mbola miandry ny fahavitan'ny asan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana sy ny fipetrahan'ny gouvernement tamin'ny toeran'ny vondrona Eoropeanina vao aneo hevitra momba ny famatsim-bola sy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Pas encore. Il faut quand même avoir l'accomplissement de ces transitions pour avoir ça. Autrement dit, il faut avoir la formation de l'Assemblée nationale. Et comme vous savez, la Cour électorale spéciale n'a pas encore prononcé les résultats définitifs de ces élections législatives. Il faut attendre aussi la nomination du nouveau Premier ministre et la formation de son gouvernement. Ce sont, disons, les étapes qui doivent suivre. Raha nandrasany iarahaba ny Hery Rajaonarimampianina no ity farany voafidy noho ny fifidianana tamin'ny firenena mikambana Fatmasa Mora dia tsy nentina anio hevitra izy androany manoloana ny mpanao gazety. Inona no mety ho hevitra izany? Tamin'ny fihodinana voalohany namaly ny fanontania mpanao gazety ary niarahaba ny Senita sy ny CES ity solotena maharitry ny PNUD ity. Nanatrika an'ity fotoana ity kosa ny masovo Amerikanina Eric Hong saingy nilaza mazava fa miandry ny Washington vao anio hevitra. Can I ask you just a question? Yes, how do you find the election? There'll be a statement issued by Washington. Isan'ny avaka ihany koa tamin'ny lanonam-pitsarana manetriketrika ity ny fanatrihan'ny mpanao gazety malagasy vahiny anjatony mahery ankoatran'ireo masevo vahiny. Tsikaritra ihany koa fa tsy nanatrika an'ity fotoana lehibe ity ny mpitarika amin'ny mpahanelanelan'ny Sadek toa Andry Simao Leonardo na Joakim Sisando. Fady ny lamma kosa tamin'ny ankapobeny ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny avoka mpividianana tamin'ny ity androany ity niparitaka tamin'ireo toerana stratezika teto amin'ny manodidina ny renivohitra moa ny mpitandro ny filaminana ho an'ny tetsy amin'ny fobeny ny fitsarana manokana momba ny fividianana atetsy Amboda dia ampolony ireo fiaran'ny mpitandro ny filaminana mijanona ateny antoerana araky ny fanambarany teo anivon'ny zandary omaly maraina dia no mafisiny ihany koa anisan'ireo mpitandro ny filaminana izay andraikitra ny fiambinana teny antoerana ho an'ny fifamoivoizana indray dia nitombo ny fitohanana tetsy Amboda vokatry ny fahatapahany lalana sasantsasany manodidina ny CES. Afa mikasika izay filaminana izay hatrany dia ny lamy matateraka tetsy Analakely androany na dia teo aza moa ny sision-dresaka ny amin'ny mety sy ny korotana nandritra ny famoahana ny voka-pividianana tena noho ny fiainany andavanandro sy ny fitadiavany ihany koa ireo mponina tetsy amin'ny manodidina ireo mpitandro ny filaminana izay nanohy ny fisafona sy ny fiambenana ny tanàna hatrany.
fanadediny. Fahalsahirana ny akabeazan'ireo olona miasa sy mivezivezy ety Analakely ety nanoloana sy nandritra fiandrasana valim-pifidianana ofisialy io maraina io. Nisy ireo naneho ny hafaliany ary koa ireo niantso fitoniana ho an'ny rehetra ary teo koa ireo naneho ny hatezerana. Tena faly tokoa aloha zay. Tena faly zay fa tena lany zany hery vaovao. Fa misy havatra fotsiny zany ty ataoko. Manova zavatra amizay. Asa atao kivy ny vahoaka akanao mampanantena zavatra ho an'ny zanakinao. Mahafinaritra aloha hoe hisy filoha amin'izay tsika satria efa ela loatra izay tena an'izay a. Dia aloha mba hisy filoham-pirenena amin'izay mba hampandroso ao Madagasikara angamba ny tena marina. Menaka iny. Aloha tsy mideborda raha mbola tsy tafapetraka ilay stratégie fa ararotan'ny zalahy io. Fainokany valim-pifidianana aloha nafinaritra satria tsara zany mba misy filoham-pirenena ny Madagasikara tsika. Tamin'ny radio zany nahinonay teto Analakely ny radio. Mahafa-po le izy. Za zao tena isan'ny tena courage mihitsy am'le fivalian'le valim-pifidianana zany. Niza ny lany dia tiako daholo. Izay manaraka amin'ny radio ka. Fa ohatrany mangingina, ohatrany natahotra daholo ny olona tsy niakatra taty satria natahotra fa maheno hoe hisy korotana. Amiko manokana aloha tsy soa le mikorotana e. Satria ny malagasy zao vahoaka zao fa tsy mitady korotana satria efa leo. Aloha dia faly fa voafidy zany filoha vaovao. Raha nita voalohany aloha milamina ny tanàna ety raha ny ety Analakely ety mbola afaka manao ny asany ary le rangahy efa fatapatatra ihany ny valin'le izy dia efa niomana daholo ny mpitandro ny filaminana rehetra dia izay koa ny tena nampilafimany izy angamba. Na izany na tsy izany, betsaka tamin'ireo olona sendranay no mirary ny laminan'ny firenena amin'izay taorian'ny tetezamita nandritra ny 5 taona iny. Teo andanin'izay nefa nisy ihany koa naneho ny fomba fijeriny fifidianana iny, nambara fa nisy ny amehana teo amin'ny famoahana valim-pifidianana. Savorovoروky latony. Nefa moa dia maniry fa firenena malagasy, firenena kristianina tsy dia mitahaka loatra ny fikorotanana ary dia everiko fa ao anatin'ny filaminana no ahitantsika ny rariny sy ny marina. Tsy ny androana koa mijerentsika fa ny afaka apitso, ray volana, afaka volana vitsivitsy iny amin'ny mety hotohiny. Ny mampalahelo maro masy dia tahaka ny fifidianana somary natao tery vaimanta ihany le izy, somary valim-pifidianana ny terena vaimanta ihany satria eo an-dany ireo firenena vaventy ny communauté internationale ka ny mihina fa raha radrariny sinitsy dia tsy tokony bakeo ny firenena ny velany mihitsy ny malagasy. Raha aminay manokana aloha fijerena io valim-pifidianana io tsisy afatsy ny fandeferana ihany. Satria ty Madagasikara teny izay olona mitondra ao zany dia tompony. Fa ny tena tompony io vahoaka malagasy. Izy mianaka reo tokony fandefitra izy mirahalahy. Satria le vahoaka malagasy tena fa latsaka kanterena mihitsy. Zava hitako iseho aloha dia mampalahelo satria eto amintsika le resaka raha manjika ty mandeha foana rehefa misy le zavatra ohatr'izao. Ary zay zavatra zay tena hisy mihitsy zay. Mba hivavahana amin'Andriamanitra le izy mba tsisy fa zay mihitsy zao amin'ny eritseritsinay zay. Manahy mihitsy zay fa tsy maintsy afara amin'izay ny zavatra io. Nitony sokatra kosa ireo fivarotana lehibe tetỳ amin'ny manodidina ary nivarotra toy ny andavanandro ihany izy ireny. Torak'izany koa ny ireo mpivarotra madinidinika tetỳ Analakely rehetra tetỳ. Tsisy maniry ny korotana zany, ary zay koa tsy madiny hoe tsy izany korotana zany kanefa raha sanatiavina ka hoe tena misy tokoa zany korotana zany. Ho anay mpandrava hoe mpivarotra ohatr'izao dia tsy maintsy moa zany zay amin'ilay resaka sécurité tsy maintsy makapetra hoe maniditseny zay. Anantenana aloha ny ahy zany dia riko hoe lamima sy tsisy korotany mba tonga dia milamima fiainany. Tamin'iny tena efa 2013 matra ny fiainana zany tsy dia tsy mahafinaritra. Zava tsy dia hisy ny korotana satria manantena ny fahendren'ny tsirairay zany sady ny mpitandro filaminana koa moa misy manantena fa mandreny andraikiny zareo. Manoloana ireo hevitra samy hafa ny famaofao tahaka ny teny amin'ny toerana hafa izay nahinao mety hisy korotana androany ny lamina ny tetỳ Analakely sy ny manodidina tamin'ny ankapobeny. Fa iza tokoa moa hiera journal mampianana izay minisitry ny vola sy ny teti-bolam-panjakana teo aloha nanomboka ny taona 2024 nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina. Izy no lany filoham-pirenena voalohany Repoblika faha-efatra nahazo ny salanisa 320 faingo 770 isanjato tamin'ny fiodinana faharoa. Hofitintsika vetivety aza izy ery journal mampianana izay filoham-pirenena vaovao.
Ery Marsial Rajonary Mampianina Rakotoary Manana teraka ny 9 novambra 2017 tany Antsofinondry ary pony ny Sabotsynamena 5 taona ny lehilahy ary manambady sy mananjanaka 5. Niofana manokana momba ny lafiny ary économique izy ary manana ny diplôme DEA amin'ny sciences comptable izay azo nandritra ny fianarana noratoviny tany Québec, Canada. Fa teo alohan'izay dia ireto avokoa ny diplôme ananany. Diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'établissement d'enseignement supérieur de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales. Tena nivy ny université ny Akatso ny taona 2027. Diplôme d'études approfondies DEA en sciences comptables tany Canada ny taona 2027. Diplôme d'expertise comptable du CGA tany Canada hatrany ny taona 2027. Rehefa vita ny fianarany tany ivelan'izay, niverina teto Madagasikara izy ny taona 2027. Lasa talian'ny INSCAE teto Antananarivo ny taona 2027 ka hatramin'ny 2027 ary mpampianatra mpanampy tao amin'ny université an'Antananarivo ary tao amin'ny IAE ny université an'i Metz tany Frantsa. Ny taona 3 ka hatramin'ny 4 niasa tao amin'ny présidence de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes de Madagascar i Rajonary Mampianina. Ny taona 7 ny antso azy eo amin'ny toeran'ny ministry ny vola sy ny tetim-bolam-pirenena ny gouvernement tatetezamita izay notariany Andry Rajoelina. Efa taona no nitantana ity ministera ity. Tsy miandry ny alohan'ny fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 natolotry ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy candidat roa hafa izay nolavin'ny CES i Rajonary Mampianina ary nitondra ny laharana fahatelo tamin'ny fifaninanana. Famanana ny heviny ihany koa ny mpahalalana manoloana ity fanambarana ny vokatra ofisialy nataony CES androany ity. Tokony ho ekena ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana androany satria izay no efa noheverina famoahana ny firenena amin'ny krizy raha ny hevitry ny mpahalalana ibika anakile. Efa nomen'ny CES ny fahefana ampiatra ny lalàna amin'ny famoahana izany. Tsy misakana kosa nefa amin'ny fanarenana izay heverina fa tokony atao izany. Fanadidina. Ny tsy fahafantaran'ireo mpitory ny lalàna mifehy ny fitsarana manokana momba ny fifidianana sy ny fampiarana izany no nambarany imbika anakile fa antony nandavan'ny CES ireo fitoriana mahakasika ny tsy fahatombanana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Na dia nitondra porofo sy fahavolombelona azy ireo mpitory dia ambonin'izay ny lalàna mifehy ny fifidianana. Misy lalàna, misy procédure mifehy CES. Matetika ary dia irrecevable zany ny fangatahany olona satria tsy manaraka ny fombafomba ny fepetra rehetra mba recevable azy. Anika mbola tsy tonga ary amin'ny fonko le izy dia efa irrecevable. Ka tokony lazaina izany tokony mba misy koa zany ny fampianarana, ny fanarahana ny antoko politika, ny société civile mba ho tena hoe recevable mba fampifantarina ny membre ny parti politika, ny société civile zao ny fombafomba rehetra atao mba azahoana zany miaro safidim-bahoaka fa tsy hoe kory hoe fitiavana itony fotsiny kanefa ny amin'ny stade ny recevabilité dia fa tsy osady le izy. Misy hatrany arak'izany ny fifanoherana eo amin'ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny fampiarana azy. Fitaovana hoentin'ireo mpanao politika mitady tombontsoa ho an'ny tenany. Tsy tokony ho jerem-potsiny anefa izany raha nambarany ity mpahalalana ity hatrany. Misy foana ny décalage zany entre ny voalazan'ny constitution sy ny lalàna sy ny fampiarana azy. Zany hoe zany zavatra tsy ampatsika, zavatra exemple maro zany, zavatra tsy ampatsika zany dia fantatra be zao fa misy koa mandika lalàna kanefa ny ankalazaina hoe ny gros poisson passe à travers les mballes du filet fa ny madinika ihany zany mitratra ny lalàna zany zavatra hita mazava zany amin'ny resaka mpanao politika. Farany zany ny sazy io tsy hoe kory hoe misy maniry sazy fa tokony tsy misy hoe maty manota izany na izy na mpitsara le izy raha fa ananana porofo fa manao kolokolo manao tsy mety tokony vonona zany ny institution rehetra, ny société rehetra amin'ny message tokony antonona an'izay. Vokany tsy manana fitokisana amin'ny fitsarana ny vahoaka ka mahatonga ny fihetsiketsehana an-dalambe hoentiny maneho ny heviny. Ny fametraha-pitokisana amin'ny fitsarana ihany anefa no ahafahana mifehy ny vahoaka ho eo ambany lalàna hatrany. Fananeho ny heviny avy hatrany ny candidat Jean-Louis Robinson taoriana ny famoahana ny voka-pifidianana androany dia tsy amboda iny tsy anaky ny valim-pifidianana ny voaka androany izay nambarany candidat Jean-Louis Robinson fa fifidianana kitoto ny tao tamin'ity fifidianana ity
amin'ireo moa dia nisy ny alatra behivava ary nasiona izy ireo teo maso ny mpanao gazety ihany koa androany ny firaketana antsoratra izay tsy tonga teny amin'ny voabera malio tena amin'ny sanan'ny fividianana na ny senita nefa dia fa namoahana izy ireo vokatra sahady fanadihadiana ary. Azo lazaina fa miady reriny avy amin'ny ankolafiravalmanana sy ny antoko avana ankehitriny manoloana ny vokam-pividianana navoaka ny CES androany. Tsy anaky ny vokatra izy ireo nefa tsy hidina an-dalambe ihany koa fa hijanona noho ny tolona etsy amin'ny kianjany Magro sy verina ihany koa hitondra ireo pirofo sy ny fitoriana eny anivon'ny CES. Eny mety ho tonga teny anivon'ny fitsarana mihitsy aza izany satria dia nisy ny osika hoy ny Dr Jean-Louis Robinson. Rolo ny fangatahana takin'izy ireo mba hisiny ny mangarahara eto amin'ny firenena dia ny fanafoanana ny didim-pitsarana navoaka ny CES ary faharoa dia ny fandroana ireo mpikambana eo anivon'ny CES izay ireto farany no hanantanteraka ny fampitahana ireo vokatra anatin'ny vata fandajaham-bato. Manambary izahay tsotro zao fa tsy manaiky an'iny valim-pividianana iny. Tsy manaiky hoy izy aho satria tena gaga izahay. Tsy nisy ny raisina izay fitoriana napetrakay fa dia lazaina fotsiny hoe tsy nisy pirofo. Tsy mety satria izay mihevitra amin'ny tenanay hatramin'izao dia mbola lazaiko aminareo eto fa izay mbola mihevitra anay mandresy mangataka izay hamoanana ny CES. Le CES faharoa io zany dia tokony foanana angalana CES fahatelo. Ary zay CES fahatelo zay dia mba angatahanay ho hijery ireo fangatahanay rehetra amin'ny tena izy. Nanaiky ny candidat Jean-Louis Robinson androany fa niona mangina tamin'ny era Jonarmampiana omaly tetsy amin'ny hôtely Panorama. Tao anatin'izay no saika isy ny fanambarana iombonan'ny rotonta izay tsy totosany noho ny tsy fanekeny Dr Jean-Louis Robinson ny andininy faharoa anatin'ny fanambarana dia ny fanekena ny vokam-pividianana izay avoaka ny CES tamin'ny ity androany ity. Kiasika ireto fitarainana napetraka izy ireo tetsy amin'ny CES dia mbola hiverina anatitra izany indray izy ireo miaraka amin'ireo pirofo izay eo ampelantanany. Anisan'izany ny Rakipeo maneho ny alabato tamin'ny distrika teto Madagasikara. Anisan'ny osika goavana ihany koa hoy ny Dr Jean-Louis Robinson ny teo amin'ny lafiny informatika. Androany dia nampiseho santionany tamin'ireo osika izay nisy ny mpisolo vava ny candidat Robinson. Alohan'ny azoko ampianaka kotraka raha omeko anareo ty ao anatin'ity procès verbal ity zany dia tsy voasoratra hoe firmarina ny numéro de bulletin nampiasaina ary fananina tsy nampiasaina tsy fananina tsy soratana. Ao anatin'ity misy au moins 900 amin'izay zavatra zay. Ka raha pirofo no angatahana aminay hoe eto ny pirofo fa tsy nampiasaina ireo bulletin de vote reo. Rehefa tsy voasoratra ato izy ve tsy efa pirofo hoe tsy nampiasaina na tsy répertoriena. Raha ao anatin'ity zavatra ity be da be mihitsy. Ny isan'ny mpifidy telo amby enimpolo sy telonjato. Ny isan'ny bulletin nampiasaina atao anaty bureau de vote io izay tany faharatsy io 7 sy telonjato. Nakaiza zany le bulletin de vote enina amby telopolo izany nampiasa azy. Somary nisy ihany ny resaka niolaka nataon'ireo tompona andraikitra sy mpitandana ary mpitarika eo anivon'ny ankolafiravalmanana sy ny avy eo anivon'ny antokoavana. Ny tsy fanekena ny vokam-pividianana moa dia anisan'ny antony iray izay anisan'ny nanambaran'izy ireo fa malalaka ireo vahoaka saingy ny mpitarika kosa dia mijanona manaraka ny lalana misy. Ankelany dia niantsony hivondrona iraisam-pirenena ny ankolafy mba hijery akaiky ny zava-misy eto Madagasikara. Fa nisafotofoto kosa ny hevitra tetsy amin'ny Magro tamin'ny ity androany ity ataoriny ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokam-pividianana. Sahirana ihany koa ny mpanao gazety naka ny vaovao teny an-toerana. Nampiakapeo moa ny pomba ny Jean-Louis Robinson ny fandalovan'ny fiara ny Emofara teny an-toerana hatramin'ny maraina teo. Famitinana izay ary. Tamin'ny 12 ora sasany natongavana teny an-toerana saika babangona ny Magro. Nisy tovolahy nolazain'ny olona teny ho miaodiaody sy manome vaovao tsy mitsahatra amin'ny alalan'ny finday ka saika nisavoritahan'ny olona. Taorin'ny hafaran'ny lanonana ofisialy teny Ambohida nanomboka nampiakapeo ireo olona diso fanantenana. Efa namekana mozakinay koa tsy amelako. Tena marina izany. Tamin'ny iray latsaka fefany, nisavoritahan'ny olona mpanao gazety. Tsy navelan'izy ireo aka sary satria mbola vitsy olona tao anatin'ny fefin'ny Magro. Potak'izay anefa nitangorona ny olona feno ny atsasaky ny kianja. Taorin'ny fifandaminana teo amin'ny sampitolona nanao fanehoan-kevitra ireo pomban'ny candidat Jean-Louis Robinson. Idada raha valy manana ny tolomanay teto nandritra ny 5 taona. Tsy mijalina izay
raha tsy data mitongety hidata nanao hoe Robin Saint Jean-Louis toanana hatramin'ny farany ka tsy maintsy miady zay ampandresenay amin'ny fahamarinana. Natezitra ireo mpivory teny amin'ny Magro ihany koa ny fivezivezen'ny mpitandro ny filaminana intermentona teny an-toerana. Ny maraina araka ny filazan'ireo nanatra maso ny savan'ny fiara rehetra teo anoloan'ny Magro izy ireo. Nakorain'ny olona ny miaramilan'ny Emo Sécurité. Hatramin'ny roa ratolakandro nijanona tao amin'ny fefin'ny Magro ireo mpomba ny filoha teo aloha Marc-Ravalomanana. Samy niandry ny fanapahan-kevitra ny mpitarika izy ireo. Ireto farany izay tsy nisy nipoitra teny na iray aza tamin'ity androany ity. Afa tamin'ny akapobe moa dia nilamina teny amin'ny manodidina ny Magro Beoririka tamin'ity androany ity nanokatretsena avokoa ny mpivarotra na izany aza dia nanay ny siny ny korotana ihany izy ireo aka nandray fepetra hiatrehana izany fanadidi ny Ildas njo. Raha toka mbola nisafotifoty ny ambiance teny amin'ny Magro Beoririka tamin'ny 12 atoandro teo mbola nanohy ny asany andavanandro kosa ireo mpivarotra sy mpitatitra tamin'ny faritra iny. Teny amin'ireo tsena vaventy teny amin'ny manodidina efa niomana hiatrika korotana ireo mpivarotra. Raha sanatria mikorotana dia mangory ny zay raha misy mitabataba hoe miditra ohatr'izany na misahotaka ny any ivelany any. Tsy maninona ka. Raha sanatria misy an'izay korotana izay tena ny fepetra ho raisinareo. Dia idina fotsiny tsena dia mody. Ho an'ireo magazay efa niomana ny anakato-trano izy ireo raha vantany vao misy ny korotana. Mitsoka izay dia mandosotra mody. Ahoana ny efa niomana amin'izay fisian'ny korotana izay? Efa niomana izay fa tsy avelatra daholo ny entana fa netana sasany ihany na velatra. Fa miomakomana ihany izay. Efa niomana no amin'izay ve narasa hoe manantena mihitsy tsy misy korotana? Efa niomankomana dia izay manko nidina le anankiray io. Zay tsy ako mihitsy fa voavy zao zay vavivavy atoliara dia voandroso taxi borosy dia mivatana taty fa tsy nafantatra an'izany. Fa ohatra milamindamina ihany aloha ny atiako tsy hitako izay atahoranay. Tsy tazana teny amin'ny manodidina teny koa ireo mpitandro ny filaminana na toerana azo lazaina ho stratejika azy Beoririka sy ny manodidina. Aritra hatramin'ny roviana indray ny Repoblika faefatra ifarany eto ve izany ny fiverimberenana ny krizy misy eto amin'ny firenena ny tarehimarika 17 janoary 17 taona avokoa ireo Repoblika rehetra izay nifandiby teto Madagasikara hatramin'izay arahantsika ary ny fanadihadiana. Fifandrifian-javatra ve? Tsy nioatra ny 17 taona avokoa ireo Repoblika rehetra nijoro teto Madagasikara hatramin'izay isaky ny 17 taona misy korontana dia miova ny Repoblika ireto ny tarehimarika. Repoblika voalohany 770 nahaterahany ka hatramin'ny 570 nafatesan'ny filoham-pirenena jeneraly Ratsimandrava Richard raha atao ny kajy dia naharitra 17 taona izany. Ny Repoblika faharoa kosa nanomboka tamin'ny tondran'ny amiraly Ratsiraka ny taona 570 hatramin'ny nalan'ny vahoaka ny amiraly Ratsiraka tamin'ny taona 2770 mbola 17 taona ihany koa ary ny Repoblika fahatelo izay nanomboka ny taona 2770 hatramin'ny 7 farany teo mbola 17 taona ihany koa. Isan'ny verimberina ihany koa ny tarehimarika 17 tato anatin'ny tetezamita ary daty nanana ny mampiavaka azy avokoa ny 17 janoary 2020 izay nitokanana ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo izay nakato ny tetezamita ho toeram-pilalovan'ny ankizy-ndray taty aoriana ka tsy afaka nanaovana fihetsiketsehana intsony. Eo ihany koa ny 17 martsa 2020 izay nifanolanana tamin'ny resaka famindram-pahefana tetsy amin'ny episkopaty Antamena ka nampitsoaka n'ireo masiovo vahiny. Ny 17 novambra 2020 izay nanaovana ny fitsapakevim-bahoaka nandaniana ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faefatra. Ny 17 septambra 2020 izay nanaovana ny soniny tondrozotra na ahafana ndroso tamin'ny fifidianana ary ny 17 aogositra izay nilazan'ny CES vaovao ny datin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny 17 janoary androany izay nafantarana ny filohan'ny Repoblika vaovao filoha voalohany amin'ny Repoblika faefatra hitondra ny Madagasikara. Izay ihany koa ny mamarana ny vaovao manokana tamin'ity fa 17 ny volana janoary taona 2020 ity ankasitrany anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.